daholo ny zanagaska rehetrarehetra, mbola avy ianareo? Za koa ato ihany nitondrako vao tsara be ianareo androany sady nataoko feutre, nitondrako feutre mihitsy fa le sary ataoko taloha dia tsy mety. Dia inona ny loha hevitsika androany inona ny atao mba ho be, mba ho alama kokoa zany ilay fientanana rehefa midely ianareo anankiroa. Ato anatin'ny tranon-jaza ny vehivavy ato dia misy nofo mihetsika, mila tokony mafana io rehefa midely ny olona anankiroa. Dia ho ataoko sary ange zany izy. Izaho moa zany tsy dia mahay sary loatra fa ataoko fotsiny ilay izy. Ny alavitra kely aloha. Tandria eto izao ilay tranon-jaza, manao vy ohatr'izao ilay tranon-jaza, dia eto ilay misy ohatran'ny ohatr'izao. Ato akaikiny ato misy an'ilay tsinay lava taille, eto aloha eto misy ny fory miaraka amin'ny tatavy. Dia oe ary toa tsy hita, azafady fa tsy hita ilay izy. Dia hitanareo ilay nofo manelanelana io zany ity ilay lava taille lazaiko ty, ilay nofo manelanelana ny lava taille sy ny tranon-jaza sy ny tapopory ato amin'ilay tatavy, io dia mihetsika io no mampatonga ilay fientanana, mila mihetsika zany ireo taova ireo, ny nofo manodidina ireo taova ireo dia izay mampatonga ilay rampory lasa betsaka rehefa midely. Dia misy kotrana ho ataoko ty ho atoroko anareo hoe inona zany ny kotrana tsara tokony atao mba hoe ho lasa betsaka ilay rampory. Kegel ny filazana azy, kegel. Efa nisy vidéo nataoko taloha tany mahakasika an'ilay hoe inona ny atao raha ohatra ka hoe mba kotrana atao mialohan'ny lely. Dia ity koa tsara ihany koa tokony ho ataon'ny olona anankiroa rehefa hoe ny tokony atao indrindra lasipa kely ho an'ny madama rehefa kaloha hiamotra kely ako rehefa isaky ny maraina na isaky ny androandro dia mila manao ilay kotrana. Ho ataoko ilay izy zareo rikalapiso kely. Matory indri matory ohatran'izao indri kaloha hitanareo ve zay. Dia tokotra atao aty aoriana dia ohatr'izao ilay kotrana. Ilay kibo be ako tsy maninona fa ohatr'izao ilay kotrana ataondry. Tanana eto dia mila miakatra ilay vodindry zany mampakatra ilay izy. Jereo tsara matetika hitanareo efa milely dia ilay fihetsika ohatran'izao, ilay position ohatr'izao ihany koa tsara mba hampafana tsara ilay ato anatin'ny tranon-jaza sy ato amin'ny lavabody. Dia mila manao kotrana ohatr'izao foana zany indrindra kalapiso kely isaky ny maraina na koa isaky ny 2 andro na isaky ny 3 andro. Dia rehefa mialohan'ny lely ihany koa dia mba mila manao kotrana tsara ohatr'izao amin'izay mba tsara ilay ferrana. Hitanareo ve? Somary lavidavitra ilay izy fa ilana tsenareo raha ohatra ka hoe lavitra ilay sary fa efa mezaka ihany aza manao an'ilay izy, tsy dia hoe raha ohatr'izao tsy sarotra ange ilay izy. Dia izay mino fa azonareo tsara izay ny torohevitra dia tsy maintsy misy foana ny torohevitra fa mankasitraka anareo manaraka ny vidéo. Zay fa mankasitraka tompoko.